Nanomboka omaly ary nitohy tamin'ny androany ity kosa ny atrikasa izay nataon'ny mpitarika ny ratsamangaika ny Cenit avy amin'ny faritra sy ny distrika, niaraka tamin'ny tompon'andraikitra avy amin'ny Cenit foibe, Nifantoka tamin'ny fanaovana jery todika ny fifidianana izay nitontosaina tamin'ny 10 oktobra lasa teo sy ny fanomanana ny fifidianana izay atao ny 20 ny volana desambra ho avy izao moa ny fivoriana. Vola ravoavy eo amin'ny sariny tsiry rakodarson. Disy ny filazana fa fifidianana anisan'ny ratsy indrindra iny tanterana teto amintsika 20 oktobra lasa teo iny, hoy ny filohan'ny Cenit ramatoabe atrikasa nisy ny lesika hita hoy izy toy ny tsy fahatombana nisy mpifidianana saingy afaka nisokatra ny 9 isanjaton'ny fandatsaham-bato ary birao fandatsaham-bato 10 ihany tamin'ireo ray sy 2 alina napetraka no maty ny fifidianana tanterana tao aminy. Nosoritan'ny filohan'ny Cenit fa ho sarotra koa ny fanatanterana fifidianana izay atao ny 20 desambra ho avy izao no izy hiaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Ahafahana metrika izany dia misy ny fanatsarana entin'ny Cenit ao anatin'isy mpifidianana mba hialana amin'ny osika sy ny tsy fanarahan-dalàna dia tsy hisy intsony ny fandokafana n'isy mpifidianana izay nikatona 7 oktobra lasa teo fa fampidirana ireo izay efa voasoratra tamin'ny fanasana teo aloha ihany no atao. Olona tsirairay afaka mitondra fa le olona voasoratra tao anatin'le carnet izay nomeny Cenit zany ka ho atao saisie ho anivon'ny centre informatique régional na distrika dia ny eo amin'ny distrika zany misy an'ilay fangatahana foibe izany hoe ho ataontsika collectif zany le demande dia solotenan'ny mpifidy zany no anaosony miaraka amin'ny CED hitondra an'le raharaha eny amin'ny fitsarana. Dia anjaran'ny fitsarana zany izay avoaka ny fitsarana no raisin'ny Cenit amin'izay fotoana izay. Hatramin'ny 5 desambra ny feim-potoana farany dia marana ny fandrafetana nisy mpifidianana nasiana tovana ary everina hoy Cenit fa tsy maintsy hisy fiakarana anisan'ny mpifidy voasoratra anarana amin'ny fifidianana amin'ny 20 desambra io. Ny tombatombana izay nomeny ny stat sy ho lista 7,800,000 io dia mahita 76,1% eo zany ny Cenit raha amin'ny lista io. 4% zany ny sisa raha ny tombatombany ny instat. Nefa amin'ny tombatombany instat io eto Antananarivo toy ny Manjakandriana Antananarivo dia mahita tsika 109%. Zany hoe mihoatra ny tombatombany instat indray zany no hita tamin'ireo toeranareo. Ka zaho zany dia mbola milaza foana matoky sy mino fa ny akabiazan'ireo olona reo voasoratra ao anaty lista ihany fa noho n'izy tsy nahazo an'ilay karatry ny mpifidy dia izay no ilazany fa tsy voasoratra ao anaty lista izy. Fa tsy hatratra an'izany 5 isanjato zany aloha ny olona tsy voasoratra ao anaty lista. Miala tsiny fa avy aiza ny etude nanaovan'ny olona nanao etude an'izany fa izay eto amin'ny Cenit tsy mahita an'izany akory ary izany mino fa tsy hihoatra ny 10 isanjato zany. Miantso ny tokony izarana ny karaha-mpifidianana sisa tavela eo anivon'ny fokotany iankoa ry zareo avy